Ho fampiarana ny note filarana aotra empolo tiré MDAT para MI.24 tamin'ny 20 febroary 2024 makasika ny fanavozana ny lalàna 20 tiré aotra 14 tamin'ny 13 jolay 20 mifeny tany-panjakana azo amidy dia noraisina nandritry ny 90 andro ireto fepetra manaraka ireto dia ny fampiantona ireo fangatahana tamin'ny-panjakana rehetra ary eo ihany koa ny fampiantona ireo fangatahana tamin'ny-panjakana natao fobe izay mbola tsy nahavitana fidinana teny antoerana mandritra ny 30 andro dia isy ny hetsika ary aorian'ny 30 andro io dia mbola misy ihany koa ny 90 andro izay anaovana hetsika ihany koa fanavozana ireo fangatahana voakasika ny fandavana vaobe ary tsara homariana fa tokony hijery matetika ny petatrindrina atao mandritra ny 30 andro eny amin'ny domaine stopo ny 6 febroary hatramin'ny 9 marsa ny tsirairay izay manana fangatahana natao tao anatin'ny alohan'ny 1 desambra 14 ireo fangatahana voarakitra ireo ao anatin'ny lista hita eo amin'ny petatrindrina dia tsy maintsy avozon'ny tompony ao anatin'ny 10 andro manaraka ny 9 marsa hatramin'ny 9 mai aorian'ny fempotoana 10 andro io dia ireo tany tsy nahita-panavozana fangatahana dia afaka anaovan'ny hafa fangatahana vaovao ihany koa mandritra izany ihany koa dia isy ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra iresahana fanavozana ny lalàna amin'ny 20 tiré aotra 14 tamin'ny 13 jolay 20 mifeny tany-panjakana ny toerana tanterahana izany moa dia eo amin'ny birao hafanana tany sy ny fandrefesa-tany eto Morondava amin'ny alakamisy 12 volana febroary 2024 izay manomboka amin'ny 7 maraina ka anasana ny rehetra anatrika izany entanina antsika rehetra anatrika izany indrindra fa ireo manana raharahantany na ireo mikasa ihany koa hivitanina ikasa angataka ny tany-panjakana satria matetika rehefa misy mivaravarana misokatra toy izao dia vitsy dia vitsy no mamaly ka rehefa ny zareo amin'ny fananantany no miantso vitsy ny mamaly rehefa tonga kosa nefa ireo mikarakara ny tany tsy mahafantatra ny ninona dia anjary lasa miteraka olana izany ka anetanana ny rehetra zany anatrika io varavarana misokatra ho an'ny rehetra io ny alakamisy 12 volana febroary 2024 manomboka amin'ny 7 maraina eo amin'ny birao an'ny fananantany sy ny fandrefesa-tany MDAT para MI24 tamin'ny 20 febroary 2024 makasika ny fanavozana ny didy sy ny lalàna 2014 tamin'ny 13 jolay 2008 2024 mifeny tamin'ny-panjakana zao mity dia noraisina mandritra ny 90 andro rehetra fepetra manaraka rehetra fampetona ireo fangatahana tamin'ny-panjakana rehetra afa-tsy mifangatahana ataon'ireo ministera na ny vondrom-boakaizan-jara-pahefana fampetona ireo fangatahana tamin'ny-panjakana natao fobea na ny antsoina hoe odok zany izay mbola tsy nahavitana fidinana teny an-toerana ka toy izao manaraka izao ny fempotoana antanterahana n'izany fampetona izany mandritra ny 30 andro izany hoe manomboka ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 marsa dia misy ny fanaovana petadiritra isan'andro eny amin'ny branche-pandrarahana fananantany sy ny fandrefesa-tany na domaine na topo ny listre ireo fangatahana tamin'ny-panjakana natao alohan'ny tiraika amin'ny 30 desambra 12 izay mbola tsy nahazoana fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana anaovana fanisana vaobe sy fanavozana zany ao anatin'izay vanim-potoana izay ihany koa zany izay 20 febroary ka hatramin'ny 20 marsa izay dia misy ny fakana ny hevitry ny rehetra mahakasika ny fanavozana ny lalàna mifeny tamin'ny-panjakana zao mity dia isy ny varavarana misokatra atao hoe nivosampanarahana fananantany sy fandrefesa-tany zany ato anazavana ny fanjifa rehetra sy ny vahoaka makasika an'izany fampetona izany sy ny tanjona izany fampetona izany mandritra ny 10 andro manaraka ny 20 martsa ka hatramin'ny 20 mai dia misy ny fanavozana ireo fangatahana voakasika ny fandavana fobe moa hoe suspension izay ataon'ny tokony fangatahana teo aloha fanavozana ireo fangatahana zany toy ny hoe fanaovana ny plan régulier sy ny fangatahana vaovao manitra izany fotoana izany dia tokony hijery matetika ny petadirina atao mandritra ny 30 andro eny amin'ny sampatarahana fananantany sy fandrefesa-tany zany ny tsirairay izay manana ny fangatahana natao tamin'ny 1 desambra 2024 ireo fangatahana voarakitra amin'ny lista rehetra
amin'ny petadilina dia tsy maintsy avozon'ny tompony eo anatin'ny 10 andro manaraka ny 20 marsa ka hatramin'ny 20 may 2024. Ao aorian'ny fiampitana 10 andro dia ireo tany tsy nahita mpanavozana fangatahana dia afaka hanaovan'ny olona hafa fampidirana fangatahana vaovao. Zay zany lay fiatrandro ao anatin'izao fanapetona ny trano. Tamin'ny sy ny domaine teto Morondava ka hatramin'ny 31 décembre 2023 dia be da be mihitsy ireo dossier ireo atao amin'ny archive dia hanao inventaire an'ireo izay mpiasa tao amin'ny fananan-tany. Zay mahatonga anay hoe tsy handray olona ny après-midi fa ny maraina zany no misokatra ny birao amin'ny fandraisana an'izay dossier mbola afaka traitenay. Dia ohatran'izay travaux d'inventaire zay dia manasa antsika vahoaka sy mponina eto Morondava sy ireo izay tratrantso hanatrika ilay varavarana misokatra ataona atao amin'ireo ny domaine sy ny topo eto zany amin'ny lakamisy 20 febroary 2024 amin'ny 7 maraina. Ny antony varavarana misokatra io zany dia hovaina ilay lalàna mifehan'ny fangatahana tany-panjakana. Fantatritsika rehetra iny fa misy paikady arahana hoe lava be sy ny sisa fa hovaintsika izay lalàna izay hovain'ny fitondram-panjakana dia mila ny hevitry ny vahoaka izay tena misitraka an'ilay tany zany ireo mpangataka an'ilay tany hoe ahoana raha ny fomba hanatsarana an'io lalàna io dia asaina ihany koa nareo mpanao gazety ho avy hitondra ny hevitra reo ohatran'ilay resaka ministera teo be da be ilay olana any amin'ny fiarahamonina any hitanareo fa tsara koa nareo mba mandray anjara satria nareo vahoaka ohatran'ny rehetra ihany. Sotra tompoko.